ny fanohiny dia ny fiara-miasa ao anatin'ny fitiavana araky ny teny toy ihany amin'ny famarinana ary amin'ny fivorona ihany koa ny fahavolana. Miantso ny enina mendazy izy ateo dia ny filofana mampanampy dia andro matoa tojo andro anavyjona. Ny fitambola tahina atoto malady ny parfait vazivazy ny fitambola non tonga dia tahina ihany tahina tonga dia miakatra anao afadiny tonga dia tahina mitahiny volo lafady dinambara no misy laza koa izy ny fitenenana amin'ny fitambola ny fiangonana parfait rakoto mampianana Soratra voalohany satria misy soratra roa eo amin'ny fiangonana FPMA dia nizara rakoto mampianana. Soratra faharoa Nivo Razampiason. Ankehitriny kosa dia iantso ireo filohan-tsavana ary ireo filohan-tsavana indraindray no miantso mampitsangana ireo toerana ireo birao ao amin'ny savana tsirairay. Atombotsika amin'ny sekoly alahady modely rajona arveko. Prorektra fumoan'ny tanora kristianina, sabana kristianina, tanora dia i maefa razafina gotro. Ny filompanampy amin'ny SDK Ezetika Larimana dia ny mpitambola Eleotra Eliaso ala mpitansoratra Rebeka Andriamanantsara. Ao amin'ny antokopira ny filoha dia Olga Ratsimbazafy. Karakalia sy babanakalia anaty malala sy vola. Ny mpandrindrampanampy rakoto vao Anita. Ny mpitambola Ratsimbazafy Prosper ary ny mpitansoratra Ravelson Armis Olivier. Kristianina sika ny filoha dia Ramatoa Ravaka Ramiasoa. Ny mpitambola dia Ramatoa Cornelie Lalaina. Ny mpitansoratra dia Ramatoa Andriamanantsara Tiny.
eo amin'ny sabana zava-maneno filoa aja razafondralamo. Ny mpitandro soratra dia Antsara Zanakoto ary ny mpitahiny vola dia Tojo Benatsolo. Ny amin'ny sabana fifoazana ny filoa Bianemera Zafondrakoto. Tansoratra Vandalina Lay. Ary ny sambana fafitofarana izay tsy kely amin'ireo fa lehibe koa dia ny lehilahy kristianina Solofo Rakotovao. Andriamanitra izay nalaiky ny antso sy nalaiky ny ray nareto isy mivavaka isika. Andriamanitra tsy toa ianao ilay fa miantso mpanompo samihafa analanjara mampona ao amin'ny fiangonana koa tsy injono ilay mpamamponao ilay mpamamponao rehetra izay voafidy sy voapitana totsiny ho amina kiray amin'ilay mpamamponao rehetra araka ny fanam-pahasoavana indrendra azy avy. Teny fahamarina ny teninao izy mampio amin'ny fitondran-tena madio mpampony marina amin'izao raharaha izao na amin'ny teny na amin'ny asa mba ho voninahitra nananao ary fampanosoana ihany koa ny fiangonanao. Mangataka aminao izay tompo aoka izy ireo maontina sy amin'ny tena ary antinao azoto amin'ny mpampona sady raika mifakasitrahana ny fananahana rehetra araka ny fanasy. Aoka izy ireo hanana ny fieritreretana tsara mandrikariva sy faharetana mafy eo amin'i Jesosy Kristy zanakao ka hitonga tsara izay fampona miantsona azy izao. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay izay ombentinahitra sy laza manak'izay mihaino anay tompon tsara. Amen.